Ny filohan'ny filakevim-pitantanana orinasa dia manana andraikitra manokana mametraka ny tanjona izay tokony ho tratran'ny orinasa ao anatin'ny taona iray na taona maromaro mifandimby ary ireny no manome zany ny lalana rehetra tokony ho ataony mba ahafahany matody amin'ny ireny tanjona stratégique apetraka. Misy fifanarahana amin'ny eo amin'ny fobe-pitondranana ny direction générale eo amin'le hoentomanana ahafahany mahatody an'le tanjona izay napetraka aminy. Raha ny lalana aloha dia nianatra tany ivelany dia mpikaroka ara-toekarena toekarena indrindra moa zany amin'ny fanampiana fandroborobona ny industrie na industrialisation dia tsy nijanona tany amin'izany toerana niasako zany fa naleko nandeha nody mba hitondra ny anjara biriko zany ahafahana zany mba mampandroso an'le tandrazana. Dia niditra tamina orinasa lehibe industriel dia nijanona tao roa taona. Niala tao dia lasa niasa nitatana projet lehibe amin'ny PNUD Nations Unies dia avy eo nametraka koa fandaharana asa avy amin'ny sehatra tsy miankina ho an'ny sehatra tsy miankina atao hoe ITBM International Trade Board of Madagascar. Dia io ndray kosa manokatra varavarankely amoahana vokatra malagasy ho any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ohatrany nazahoantsika trophée izy io ary raha fahalalako azy io ny trophée mondial voarainy Madagasikara zany amin'le hoe fahaiza-manao eo amin'ny fanampiana orinasa mandeha eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Dia avy eo irakiraka ny fitondram-panjakana na hoe au comité de l'État dia ny orinasa mpanjakana lehibe maromaro no nanindrena ho filohan'ny finan-kevim-pitantanana indrindraindrindra ny tena niandrasana zany dia ametraka fitantanana mangarara sy madio na hoe transparence et bonne gouvernance. Ireo le ataontsika hoe tsaikefanananana na amin'izay sehatra izay na amin'ny fanampinan'ny orinasa madinika salatsalany ary ny manaraka ny fivoaran'ny sehatra eo amin'ny resaka fampandramam-bola bancaire io na non bancaire. Izay hitantsika nazahoana an'ireny fifandraisana amin'ny IFC International Finance Corporation na SFI dia nisy vola io zany $336. Tsy zany zavatra anisany hoe zava-dehibe amin'le hoe hito bankintsika tia dia tena manohana ny orinasa madinika salatsalana. Foto-kevitra hijoroana aloha dia tsy miala amin'ny soatoavana ary ny fahendrena malagasy. Ny zava-boalohany soatoavana malagasy dia ny fifanajana. Manaja ny olombelona, manaja ny rafitra, manaja fifandraisana ary manaja ny asa. Zava-dehibe avy eo ny fahendrena dia manajana ihany koa ny fomba fifampitantanana atao amin'ny orinasa. Ny fahendrena dia manaja ny rafitra misy. Dia ny farany dia zao fandrosoan'ny olombelona ary fandrosoan'ny orinasa développement ataoko hoe zay anankitelo zay ngambany efa afaka manome ny fotosaina koa eo amin'le hoe mitondra ny anjara adiditra sy andraikitra eo fampiroboroboana ny orinasa. Raha ny lova apetraka za hoe ny soa apetraka odim-biasan'izay tokony andimby ary ny soa apetraka ho an'ireo mpiara-miasa mba ahitany sosiny tsara eo amin'ny fiainana. Zany hoe mba araka le voalaza teo mba handroso ny olombelona ary mba handroso ny orinasa dia raha any aoriana any rehefa mba mitazana dia mba faly hoe anisany mba nanangana ilay trano be zay miroborobo sy mahavelom-bolo. Zay no tanjona anao zavatra tsara.